Riafana malala rehetra ao amin'ny tompo ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Loha hevitra mpanjintsika androany alahady 5 Jolay 2024 dia mitondra fahavelomana ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Izay mifakitoy izao fa hoy Jesosy, Asaivo mipetraka ny olona ary nisy ny ahitra veto eo dia nipetraka ny lehilahy tokony 5,000 no isany. Jaona 4:9-10. Amen. Andeha isika hisaotra sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny famakiana ny salamo 5:20 andiny voalohany ka hatramin'ny 9 dia raisina koa ny andiny 9 ka hatramin'ny 7. Rehefa vita izany dia ataontsika ny hira 12 ary tsy mipetraka isika raha tsy vita ny vavaka fionana. Mpiara-mitsangana isika fitoeran'Andriamanitra amin'ny famakianan'ny salamo 5:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Hanandratra anao aho i Andriamanitra mpanjaka sy hankalaza ny anarana mandrakizay. Sakatra ny saina fahariasana taranaka rehetra samy lazany voninahitra ny fiandriananao sy ny asanao mahagaga no saisay. Mihery ny asanao matahotra no tenen'ny olona ary ny fahariasanao no asay. Ny tompo dia kaiky n'izay rehetra miantso azy, izay rehetra miantso azy marina. Hira FFPM 12 ny andininy voalohany 2-4 Jehova ody irainay ianao.
Jizao manajana faranayo mandrakiza faranayo mandrakiza andrianana ary masino tanteraka ny fiandrianana izao rehetra izao mitsokana faranayo mandrakiza faranayo mandrakiza Jehovah teranaiana ankalazana ny anarana izao rehetra izao manajana faranayo mandrakiza faranayo mandrakiza hivavaka sika dia rainay mandrakizay tokoa ianao Andriamanitra hitorony fahagagana rehetra nataonao ny fiangonanao ary fiainanay rehetra izany misaotranao noho ny amin'ity maraina ity miara-miompo sy ampanahy eto tonga eto izahay miara-midodododo maika eniny teninao sy ny sitraponao na dia eo aza ny hafanana sy ny hainandro ny gaingaina na dia eo aza ny fialan-tsasatra dia tsy nahasakana anay izany fa tonga eto izay rehetra faly niteranao saotra noho ny amin'ny fitantananao mahagaga raha hanomboka izao fanompona masina izao ary izahay dia mitarihanay amin'ny alàna fanahinao masina ka manatrehanay ary ataovy tafahoana tanteraka aminao izay amin'ny alalan'ny teny sy ny vavaka izay horenesinay rehefa avy eo dia ho anao ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay no angatahana izany amen. Mipetraka amin'ny fiangonana. Ianohy ampanajana sy amperitreretana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra. Hoy Jesosy, izaho no mofinaina izay manatona tsy mba honona ary izay mino ahy tsy mba ngetaeta mandrakizay izay mihinana ny lofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay ary izaho anangana azy amin'ny andro farany. Amen. Ry havana malala, tsy nahatanteraka izany sitrapon'ny tompo izany sika aoka hiaiko ny fahazoantsika ary anaraka izao tombavaka izao mivavaka sika. Tompo Andriamanitra io masina ianao ka mankala ny ratsy rehetra ndreto izahay mindrika eto anatrehanao ampanetrehetena miaiky ny fahotanay sy ny tsy fahamindrianay isanandro sanandro izahay dia mandika ny teninao amin'ny fomba maro samihafa rehetra na amin'ny vavy izany na amin'ny fiarahamonina izany na eo amin'izay zavatra rehetra ataonay dia efa nandika ny didinao tamin'ny fomba maro samihafa rehetra izahay. Ny fiainanay na dia mahalala ny teninao ary izay dia tsy mampiasa izany teninao izany araky ny tokony misy fa ny sitraponinao sy izay tianay atao ihany no ataonay ary dia mitondra fanameloana ho anao ho amalinay eo anatrehanao izany. Mifona aminao izay tompo fa mivezivezy mitady n'izay zavatra vahaolana etseroa nefa ny vahaolana tadiavinay dia tsy mitondra anay afa-tsy ny fanalavirana aminao sy ny hevitra mampisaraka anay aminao. Mangataka aminao izay Andriamanitra, fantatray fa tianay ianao ary mamindra fo aminay, mamindra fo aminay ary mamelà ny elokay rehetra noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay izay efa tonga ho avitra hamonjy anay. Dia meno ny vavakay ary mamelà ny elokay tompo. Amen. Ataontsika mira FFPM 470
ny dimy voalohany faharoa sy fahatelo raiky feno andro. Raisam-pifaliana sy fanantenana eo mpitsanganana ny teny famelan-kely ka tolotr'Andriamanitra ho antsika tsangantsika. Hoy ny Tompo, izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka ny manana fiainana mandrakizay ka tsy ho alohana. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao
omeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy, voavelany irokareo noho ny anarany masina. Alleloia, amen. Ataontsika eo am-pitsanganana ihany mila fa 7:telopolo ny andininy voalohany sy fahaefatra. Indreny amarony soa. Voninahitra ho an'ny avy indrindra ary fiadanana ety ambonin'ny tany ho an'ny olona kasitrahany. Petraka amin'ny fiangonana. Tonga eo amin'ny fotoana izay mankina ny tenin'Andriamanitra isika, ka mialohan'ny henoantsika izany dia ataontsika ny hira fa FFPM 70 ry fanahy mpanazava ny andiny voalohany sy ny faharoa. Dia efa mitsangana ireo tompon'anjara manatanteraka izany. Ry fanahy mpanazava miandrandranao zay, azay ela fatongava tao miny fanahina, mba ho fantatray mazava zay lazany tombona. Jesosy mitenena araka ny fombana, amin'azy manantena mba ny feona, fo marary sy manahy mba tsabosy avitra, itehino fatsisay anehony olatra. Mbola iarivavaka tsika tompoko. Ry tompo Andriamanitra io, Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao.
misaotra sy mankasitraka izahay no izao fotoana amakina ny teninao izao. Jesosy eo, fahasoavana lehibe tokoa anay izao fotoana andrenesanay ny teninao izao, ka dia misaotra indrindra. Ny fanahinao masina ny hiasa tsara ao anatinay tsirairay avy Jesosy eo, mba hahaizanay mandray izay tianao ambara, ka ho tena teny fiainana ho anay tokoa ny teninao Jesosy eo, ho teny ampitombo ny finoanay, ho teny anamboatra, ho teny ananatra, ho teny ampahery, ary ho teny anazava ny lalanay mba hahaizanay andeha araka ny sitraponao. Misaotra Jesosy io. Amen. Anomboka vaky teny tsika tompoko araka izay hita ao amin'ny mpanjaka faharoa. Mpanjaka faharoa toko fahaefatra, andininy faharoa amby efapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby efapolo, araka izay voasoratra etsy amin'ny tableau. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany. Nisy lehilahy avy tany Balasalisa mitondra mofo avy amin'ny voaloam-bokatra ho an'ny lehilahin'Andriamanitra. Dia mofo varim-bazaha 20 sy salohim-bary maitso tao an-kitapo. Hoy anefa i Elisa, omeny ny olona ireny hohaniny. Hoy ny mpanompony, ataoko ahoana no fametraka ity eo anoloan'ny zatolahy? Ary hoy indray i Elisa, omeo ihany ny olona hohaniny, fa izao no lazain'ny tompo. Ihinana izy ary mbola izy sisa tsy lany. Dia narosony teo anoloany ka nihinana izy ireo, ary mbola nisy tokoa sisa tsy lany, araka ny tenin'ny tompo. Ho toizantsika ny vakiteny ao amin'ny Efesianina toko fahaefatra, Efesianina toko fahaefatra, andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina, amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho izany izao, mpifatotra noho ny amin'ny tompo, dia mangataka aminareo mba handeha mendrika ny fiantsoana izay niantsoana anareo, amin'ny fanetrehan-tena rehetra sy ny fahalemem-panahy, amin'ny faharipo mifandefitra amin'ny fitiavana, mazoto mitantana ny firaisana avy amin'ny fanahy masina, avy amin'ny fanahy amin'ny fehim-pihavanana, izay fihampavanana iray ny teny ary iray ny fanahy, dia toy ny antsoana anareo amin'ny fanantenana, iray momba ny fiantsoana anareo, iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, ary iray Andriamanitra, sady rain'izao rehetra izao, izay ambonin'izay rehetra sy manerana azy rehetra ary ao amin'izy rehetra. Mbola ho toizantsika ny famakiana ny soratra masina, izany dia hitantsika ao amin'ny Jaona toko fahaenina, andininy voalohany ka hatramin'ny 5:20. Rehefa afaka izany dia niala Jesosy ka nihita ny ranomasina Galilia, dia ny ranomasin'ny Tiberiasy izany. Ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy noho ny nahitany ny famantarana izay efa nataony tamin'ny marary. Ary Jesosy niakatra tao an-tendrombohitra dia nipetraka tao mba mimpianana. Fa efa akaiky ny Pasika, ilay andro firavoravon'ny Jiosy. Ary Jesosy nanompo ny masony ka nahita fa nisy vahoaka betsaka nanantona azy, dia hoy izy tamin'ny Filipo, aiza no hividianantsika mofo hohanin'ireo? Izany no nataony mba hizahan toetra azy, fa izy nahalala ihany izay efa ataony. Filipo namaly azy hoe, na dia mofo vidiana denari 100 aza, tsy ampy azy rehetra, anana kely avy. Ny mpianany anankiray dia Andrea, rahalahin'i Simona Petera, nilaza taminy hoe, misy zazalahy aty manana mofo vary ordia 10 sy hazan-drano madinika 2, fa ho ampinona moa izany amin'izao olona betsaka izao? Fa hoy Jesosy, Asaivo mipetraka ny olona, ary nisy ahitra be teo,
ka dia nipetraka ny lehilahy tokony ho 5 no isany. Dia nandray ny mofo Jesosy, ary rehefa nisaotra dia nizary izany tamin'izay mipetraka hihinana izy. Ary ny hazan-drano koa arak'izany izay nilainy. Ary rehefa voky ny olona dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, angoniny ny sisa tsy lany mba tsy hisy ho very. Dia nangoniny ka nahafeno arona 12 sy sombitsombiny mofo 5 izay ambiny tsy lany ny hinanana. Ary hoy ireny olona ireny rehefa nahita amin'ny famantarana izay nataon'i Jesosy, ity tokoa no ilay mpaminany izay ho tonga amin'izao tontolo izao. Ary rehefa fantatry Jesosy fa efa ho avy ny olona haka azy ankeriny ataony mpanjaka, dia niala ka lasa indray izy irery nankany an-tendrombohitra. Mialohan'ny henoantsika ny afatra avy amin'Andriamanitra dia ataontsika mpitsanganana ny hira faha 420 sy 900 Tompomba te Jaona. Andriamanitra, teo aminao izay mpamona. Nefa fantatrao izay mahantely anay, inona marina no mahatongavanay eto hiaona aminao. Tsisy mahavaly izany Andriamanitra raha tsy hanao rery ihany. Izay kosa nefa mangataka ilay fanahinao, hitari-dalana anay mba hatakarana marina tokoa fa efa tonga ianao Jesosy Kristy Tompo hitady ny very ary manana anjara amin'izany izay vahoaka rehetra izany. Dia misaotra Jesosy, misaotra dia ho deraina mandrakizay ny anaranao, mena voninahitra ianao. Amen. Dia mbola miarabantsika indray ry havana malala tratran'izao fotoana izao. Raha ny tiako dia nandroso meloko kokoa isika, nefa mety noho ny antony hafanana sy ny zavatra maro samihafa angambany, dia mety nahatsara anareo nipetraka eny ariana tsy maninona, fa hifantoka kosa isika amin'ny fiainoana ny afatry ny Tompo. Ny loha hevitra androany dia arak'izay voalaza teo, mitondra fahavelomana ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, araka ny Jaona 9:10 fa hoy Jesosy, Asaivo mipetraka ny olona ary nisy ahitra be teo, ka dia nipetraka ny lehilahy tokony ho 5 ny isany. Ry havana malala,
raha miteny hoe fankatoavana zay manko no anisan'ny zavatra lehibe eo ami'loha hevitra eo dia saikatra ihany satria zavatra sarotra indrindra amin'izao fotoana iainantsika izao izany atao hoe mankatoa izany jereo anie ny zavatra iainantsika ankehitriny amin'ny izao aretina atrentsika mianakavy izao na inona zavatra tenenina dia misy foana ny indro kely raha ohatra indray ianao tsy miteny mihitsy dia misy foana ny indro kely inona ary no atao amin'ny fiainana andavanandro raha misy ny resaka mety hifanankalozana eo sadiny hoe ho anareo efa taloha be zany génération tany aloha zany zay amin'izao fotoana efa zao ny fomba iainanay aizaho aiza ny toerana atao hoe fankatoavana raha misy ny fifandraisana eo amin'ireny sy ny zanaka sarotra satria raha miteny ianao dia mety misy foana ny avaly ary mety marina le valy teny satria ohatrany hoe efa tsy mitovitrony ny tadindokanga ary mba jereo anie eo amin'ny-panabe ny mpampianatra sy ny mpianatra sarotra dia sarotra ny hoe mampita indrindra mitondra fanabeazana izany zavatra anankiray koa hitantsika eo amin'loha hevitra misongadina dia ny hoe fahavelomana tamin'izay voakely dia nisy ny teny an'izao zavatra izao hoe inona ozy izy ny marina velona mba hinana sa hinana mba ho velona asa mitsika reo ahoana ny famalitsika azy ny zavatra fantatra kosa araka ny tenin'Andriamanitra dia izao no ny ota dia ozy Andriamanitra hoe ny atsembohan'ny tavanao no hinananao zavatra mahagaga nefa amin'izao fotoana iainantsika izao dia tsisy mijery afa-tsy ny tenany ary resaka fahavelomana dia resaka saosy zany samy mandeha samy mitady samy manao izay hinanana zany no ohatrany hoe efa kolotsaina iainantsika ankehitriny ary amin'ny resaka hoe tenin'Andriamanitra aiza ho aiza tompoko ny toeran'ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika asa andro fialan-tsasatra ao asa mety misy teny koa ngamba hoe tompo miala sasatra kely izay misakisaka kely ianao amin'ny sasany mety hoe rehefa ohatr'izao zao ihany izay no mamaky nameny ny tenin'Andriamanitra fa ny olon'ny tompo dia fiainana ny tenin'Andriamanitra verina kely tarihiny vehivavy kristianina no anisany manana liturjia androany ny teksta ny vakiana teo jereo tsara nahita ve nareo hoe nisy resaka vehivavy tao raha mba nieno kely nareo tsy nisy na iray aza adiny ve zany ny vehivavy tsy atompoko Andriamanitra mahalala ny ondriny rehetra ary ao amin'ny Efesianina no tena ilazany anjany zavatra any fa manana anjara avokoa sika rehetra androany zao ary iverina kely tsika amin'ny filazantsarany Jaona izay ifampizarantsika androany misy zavatra maromaro voalahy zao izay hisariana saitsika iomanantsika sady ao anatin'izany ny voalohany anisan'ny hoe atao hoe fampidirana zany raha izay ny tiatsika satria ny ao amin'ny Jaona zany dia resaka lehilahy momba ny namokisana an Jesosy ny lehilahy tsy omby 10,000 izay voalaza teo araka ilay voalazako teo raha mijery an'ilay mpanjaka koa tsika alohan'izay aloha dia misy hoe Elisa sy ny mpaminan'Andriamanitra 100 lahy manambaran'izay koa hoe aiza ho aiza ny vehivavy dia voalaza teo ihany Efesianina soa ihany fiangonana isika mianakavy jery kely ny contexte tsika voalohany indrindra araka ilay voalaza teo dia hoe rehefa niala teo izay ny voalohany rehefa afaka izany dia niala Jesosy ka nihita ny ranomasin'ny Galilia eo amin'ny andiny voalohany sy fahaefatra eo zany fitarenany saitsika sahady fa maninona aloha ina zavatra nitranga tao alohany io tsara tsika jereny zany ohatra ntsika mijery filma ihany io raha ny amin'ny épisode 2 anao na 3 dia misy fampitinana kely ny any aloha mba azaonareo tsara na azahoantsika tsara miatrika an'ilay atao hoe sarymetsika na filma jerentsika ary ohatra izay koa ny efa nataon'ny tompo hatrizay zany eto amin'ity andininy fa eliny ity dia inona ny zavatra niseho tao amin'ny toko 5 aloha jeryn'ny toko 1 tsika androany fa ny toko 5 dia izao ny zavatra nitranga tao dia ny hoe nasitranan Jesosy an'ilay lehilahy teo amin'ny farihy na atao hoe Betesda mako anarana teny Hebreo zany ilay farihy tandiditsika tsara ao Jerosalema misy an'io dia misy ohatrany hoe trano fialofana
ohatrany hoe lala tsara kely zany parapatonga eo amin'le fari dia mitafy izy io eo daholo zany marary rehetrarehetra dia zao ny zavatra mitranga hoe rehefa ny anjelin'Andriamanitra mampietsika an'io rano io ka misy marary tonga voalohany mahakasika ny rano dia sitrana izy. Zay zany ny zavatra miseho ao amin'io fari Betesda io. Dia tamin'izay fotoan'izay nisy lehilahy 30 taona efa narary malemy dia nandalo Jesosy. Dia ny zavatra nitranga tamin'izay dia zao hoe nanontany Jesosy hoe moa teo sitrana ve ianao? Zay ny fanontaniana. Dia ozy izy ilay rangahy 30 taona narary hoe indrisy tompoko ozy izy fa raha mba mietsika io rano io dia efa misy olona misosoka sady eo aloha ao. Dikan'izay zany za tsy mba manana anjara ao anatin'izany fasitrana zany rehefa hietsika io rano io. Dia zao nefa ny zavatra nolazainy tompo taminy be tao ny fandrianao ka mandehana dia sitrana raha lehilahy. Zay zavatra nitranga amin'ny toko 5 epitatsika amin'ny toko 9. Nisy moa zany taorianan'izay ny adevitra maro samihafa hoe maninona ka io sitrananao io olona io sabata ny andro sisa tsy tokony zao tokony zao. Dia niala teo Jesosy eo zany miditra amin'ny toko 9 tsika androany. Dia niala teo Jesosy dia zao niepita nakany amin'ny ranomasin'ny Galili. Niepita ny ranomasin'ny Galili izy zany teny epita. Dia teny izy rehefa tonga teny izy dia araka ny voalaza teo hoe nisy vahoaka betsaka nanaraka azy ary niakatra tao an-tendrombohitra Jesosy fa efa akaiky ny Paska. Zay zany zao le contexte azahoantsika mieritreritra sady an'izao zavatra ho zarain'ny tompo amintsika izao. Dia tsara marina fotsiny efa nolazain'ny pretra tehitrany inona ny dikan'ny ranomasina na manambara inona ao amin'ny baibolina ny tenin'Andriamanitra. Ny ranomasina tadidio tsara fa manambara fahafatesana amin'ny heviny ara-baiboly na koa fanjakan'ny maizina na fanjakan'ny ota. Jereo tsara Jesosy raha nandroaka an'ilay demony tao amin'ny olona dia lasa tany amin'ny kisoa dia nivarina tany an-dranomasina le kisoa. Dia nalahelo moa le tompon'le kisoa tamin'izay fa ahoana re mila teto ianao. Ilazana amintsika fotsiny zany hoe miepita mitondra Andriamanitra mitondra antsika heviny ho any amin'ny fiainana vaovao mandrava an'izao fiainana ratsy iainantsika izao. Zao amin'izay ary ny zavatra nitranga hiakatra eo tendrombohitra Jesosy mandalo ny olona rehetra manantona. Dia tamin'ny fomba faizay raha misy olona hiteny ohatra anazy zao raha miteny dia enonareo tsara satria misy fanamafisam-peo fa eritrereto re tompoko olona firy arivo zany raha misy olona miteny ngamba tsy fandrenesana tsy heno akory. Zay no mahatonga ny olona matetika miakatra ny tendrombohitra rehefa mampianatra ary ny tendrombohitra dia ara-tsoratra masina eny amin'ny avo ny toeran'Andriamanitra raha iresaka amin'ny zanak'olombelo izy. Hitantsika amin'izany ny tendrombohitra nalaza dia nalaza fahiny nanomezana ny didy folo zany dia tendrombohitra Sinay ohatra ny kotrokorana reny Andriamanitra miteny amin'ny olona. Ohatra n'izany koa ny tendrombohitra Jaona izay fonenan'Andriamanitra na tanànan'i Davida ao amin'ny toeran'Andriamanitra eny amin'ny avo. Tsy maintsy miakatra manambara koa Jesosy fa tena marina ara-tsoratra masina ilay hoe izy ilay zanak'Andriamanitra hoe noana miakatra amin'ny toerana hanambara zavatra fiainana ho antsika. Dia zao ary ny zavatra nitranga ao amin'ny 5:10. Mifampidinidinika na mifampitafa na mifampiresaka amin'ny mpianatra aloha Jesosy. Zavatra lehibe tompoko io atao fifampidiniana sy fampiresahana io. Raha vao io tsy mipetraka dia misaritaka ny fiarahamonina ary tsy diso anjara tamin'izany Jesosy fa niresaka izy ary fanontaniana no napetrany fanontaniana anankiray. Raha mahita tsara tsika manaraka ny Jaona 9 nahazotsika atao ambany maso izy io amin'ny 5:5 dia ozy izy hoe mantsy ny Filipo aiza no hividianantsika mofo ho anin'ireo aiza. Raha manontany hoe aiza inona no tokony ho valina toerana sy raha manontany hoe aiza no misy ny fiangonana Fpma Aix-Marseille dia mety hiteny ny sasany hoe 258 boulevard Roland na hoe eo ampitan'ny pizza zao mety azo tenenina zany. Dia zao nefa ny zavatra mahagaga satria io Filipo io mampiavaka ny mpianatra io dia zao hoe nahalala ny fampianaran'ny Mosesy. Zany hoe raha tsorina zany dia tena nahalala tenin'Andriamanitra.
dia zao ny valiny a zao ny valiny eritrereto tsara hoe raha nanontany jesosy aiza ny vidianantsika mofo dia ozy izy hoe na dia mofo vidiana dia nariro ao anjato aza tsy ampy azy rehetra nanan-kely avy fa nytaniana aiza ny vidianana mofo valiny na dia mofo vidiana dia nariro ao anjato aza tsy ampy azy rehetra inona ndikan'izany le vola ny lasa zava-dehibe teo amin'ny Filipo ka namalin'ny tompo hoe tsy misy sosy raha zay ny ilazana azy tsy misy any Madagasikara misy miteny hoe drala any amin'ny faritra sasany tsisy vola tsy le toerana ny nangatahan'ny tompo raha miteny izy hoe toerana dikan'izay mety manana zay eritreretiny izy hamokisana n'le olona na hividianany azy fa ny valin'ny olona dia hoe tsy misy ny vola tompoko na vola ohatrina raha tsy ampy dia zao dia nisy mpianatra anankiray Andrea zao ndray ny zavatra nylazainy misy zazalahy teo izy manana mofo vary dia 5 sy azan-drano madinika 2 fa ho ampinina moa izany zany hoe misy any aty azo hohanina fa ny offre sy ny demande tompoko dia tsy mifanojo le offre kely dia kely ny demande ngeza be zany hoe tsy afaka anome fahafaham-po ohatsika mianakavy ny zavatra ienana ankehitriny zay ny valiny nataony Andrea dia izao anefa raha mijery ny andininy fahaenina satsika dia izao fizahan-toetra azy ozy izy io dinidinika io fizahan-toetra misy miteny manko zany zao tsika raha misy hoe fizahan-toetra ohatry hoe zavatra ratsy foana ny eritreretintsika dia mitondra anay amin'izao mety anatsikeranay sy ny sisa fa izao raha Jesosy no miteny hoe fizahan-toetra io inona moa no tena atao hoe fizahan-toetra na hoe hatonga inona ny fizahan-toetra dia izao raha mitodika kely amin'ny Petera voalohany toko voalohany tsika 17 hoe mba ho hita ho fiderana sy voninahitra fankalazana ny voninahitra ny fizahan-toetra ny finoanareo izany io fizahan-toetra io natao hiderana hankalazana an'Andriamanitra zay zao anankiray fa raha itsika dia mety mieritreritra foana hoe fa maninona koa mba nao an'izany ohatrany hoe sanatria miolakolaka velo hoe olona ary raha mijeritsika ianao amin'ny Jakoba voalohany toko faharoa dia hoe ry rahalahiko atao fifaliana raha hiara ny fizahan-toetra samihafa ianareo satria fantatrareo fa ny fizahan-toetra ny finonareo dia mahatonga faharetana misy zavatra tsara ao ambadika fizahan-toetra io hatonga antsika ahatra ohatra ny manao examen io asa zay taloha dia esy moa ny hafantaranay azy raha va manao DS ianao dikan'izany misy fanontaniana apetraka ny mpampianatra dia misy valiny rehefa tsarainy le kopianao dia misy hoe mahazo noty 1 ohatra na mahazo noty 0 sy ny sisa dia misy total be ny eo sur 20 atao hoe 14 na 15 tsy fantatro dia izao raha tena mpianatra ianao dia izao io examen io na dia esy io ny tena afantaranao hoe ity zavatra ity re tompoko mbola tsy haiko ity zavatra ity kosa marina tokony hoe zako ho apetraka inona ny zavatra bangakay zay mbola tsy azahoako valiny nanoto tsara hitantsika amin'izany ary fa fizahan-toetry ny tompo tsy mba araka le fizahan-toetra eritreretintsika fa te hanomana antsika hitombo amin'ny fahafantarana azy ary ny andininy manaraka eo dia tsika fa fantany izay atao tsy mba mametrametra-panontaniana fotsiny amin'izao io tompo io fantany izay ataony eo amin'ny andininy 10 sy 12 eo ry havana eo zany le tena asan'Andriamanitra io jerentsika amin'izay ary vokatra dinidinika teo izay dia zao ny zavatra nataon'ny tompo hoe hoy Jesosy Asaivo mipetraka ny olona jereo ny zany ry havany ary amin'ny question-na vola ary amin'ny question-na resource tsy ampy ity zavatra ity Jesosy miteny Asaivo mipetraka ny olona manana toerana hametrahana ny olona Andriamanitra ary jereo tsara leo amin'ny voalaza teo nisy ahitra be teo nefa voalaza ery aloha ery dia hoe any amin'ny tany karazana efitra tsy misy ninina fa Andriamanitra kosa nahita toerana ary amin'ny teny izy hoe nisy ahitra be teo dia hoe misy fiainana ao misy rano ao matoa misy ahitra eo betsaka eo fa raha tsisy rano tsisy ahitra zany azotsika tsara ny any amin'ny désert manana toerana ho antsika ny tompo ary ny zavatra tena mahafinaritra eo dia izao ny mpianany ireo le mpianany resadresaka ireo ihany sy le zavatra nentina teo
ireo zany nataony hoe asivo mipetraka ny olona dia mipetraka ny olona asa amin'izao fotoana izao eritreretony hoe olona 5,000 ry havany za eto raha manana mikro za ngamba nyteny hoe mipetrahanareo mba eritrereto nge zany ahoana ny ampipetrahan'olona 5,000 amin'izany ry havako nefa dia izao voalazantsika teo hoe mipetraka ny olona ozy izy tokony ho 5,000 eritrereto nge zany misy fankatoavana be ao dia izao rehefa mipetraka ireo olona ireo dia izao ny zavatra nataon'i Jesosy hoe nandray ny mofo Jesosy eritrereto nge zany le mofo 5 sy azan-drano 2 tsika zao raha mieritreritra hoe Andriamanitra ny Andriamanitra io mety antezika hoe apetrao le izy fa kely loatra tsy havita inona le izy fa za manana ny Andriamanitra tsy mila an'io akory fa zao ny zavatra nataony nandray an'le mofo izy ary rehefa nandray an'le mofo izy dia zao nisaotra n'Andriamanitra izy inona ry havako mety dikan'izany io nareo raha petrako aminareo ny fanontaniana maninona no raisina le mofo dia nisaotra izy ny antony dia tsotra hoe ireo zavatra ny tany nomen'Andriamanitra ho antsika ireo tsy ratsy akory ireo na manahoana no fisehoana ny fiainanao fa raha raisina kosa io zavatra io na kely io na lehibe na inona eritreo azy eritreretintsika azy ka hoentintsika eo amin'Andriamanitra izay no fanambinana sy fahasoavana ho antsika olombelona eritrereto tsara zany na inona nanantsika eto amin'ity tany ity raha haitsika ny mitondra an'izany eo amin'Andriamanitra hidina pahasoavana hidina mpitahiana zany no mahatonga an' Jesosy nanao an'izao fihetsika zao fianarana ao antsika sy fisarihana ny saintsika hifantoka any amin'ilay tena Andriamanitra any ambony dia izao ny zavatra nahagaga kely ary rehefa vita izay vavaka izay dia izao nizara izay ny zavatra hita eo dia nizara izany tamin'izay nipetraka nihinana izy nahagaga tompoko dia izao hoe tsy ilay mpianatra no nizara ny teksta nijerentsika izy mizara ny mofo Jesosy raha mba eto ny tompo araka ny fijerintsika olombelona satria eto izy raha mba ny tompo ireny tonga isaky ny dabilio mizara mofo anao amin'izao ora sy fotoana izao mba manahoana re ny fiatrianao anjany fa eo amin'ny teksta tompoko Jesosy Kristy tompo no mizara ny mofo ho an'ny tsirairay avy dia ny zavatra anankiray mahagaga koa dia izao izay nipetraka no mizarany midika zany mety nisy any olona nandehandeha tanao ny angamba hoe petraka ahoana moa zany satria tsy niteny tompo hoe zao ngenao ataoko hoe fa ny fankatoavana ny nangatahany mipetra Asaivo mipetraka ny olona ary izay nipetraka no nizarany mamperitreritra zany amin'izao androenantsika izao ary any nahagaga dia izao zay vao ny azan-drano misy laminao ry havako tsy hoe io le mofo sy azan-drano dia samy makinareo fa efa vita ny fisaorana fa ny tompo no mizara tsirairay araky ny sahazavy avo izy zay le mahafinaritra be eo koa arak'izay nilain'le olona rehefa mandalo Jesosy dia nahazo lay sahazany tsirairay mahafinaritra be zany ianao izay mipetraka eo io zao raha eo Jesosy araky ny eritreritra maha-olombelonao fa eo izy no mizara aminao manontany ianao firy ny ilainao mety misy miteny hoe zay fianakaviana ataovy 5 hanome 5 izy misy teny angamba hoe za reny eto tompoko zay sahaza meoray dia hanome izy dia toy izay koa ny hazan-drano mahafinaritra ny zany riavako mahafinaritra efa manana ny onony ary tsy vitan'izay fa zao mbola niteny ny tompo hoe angony ny ambiny mbola nisy fitahiana tsy araky ny eritreritsika olombelona misy ambiny eo amin'ny tompo ary nafino sobika 12 mety inona moa ny dikan'izany tamin'izany fotoana izany eny ry havako ny atao hoe fiangonan'Andriamanitra dia ny Israely misy foko 12 tao zany hoe io tompo io afaka manome antsika mianakavy tsy ankanavaka
raha mbola tafiditra ao anatin'io akaonan'Andriamanitra io tsika fiangonana Israely io na vaisika na vaiza manana anjara amin'io tsika foko 12 milaza fahafenona ihany koa izany. Misy zavatra anankiray tiako isarenana saintsika satria voalaza ao amin'ilay mpanjaka. Misy ka mitovy amin'io ao jereo tsara. Ao amin'ny mpanjaka fahaefatra, mpanjaka faharoa toko fahaefatra, andiny faharoa amby roa efapolo sy fahaefatra amby efapolo. Inona zavatra nitranga atao indray dia izao. Fanao ny zanak'Israely ny mitondra vokatra ho an'ireny mpanompon'Andriamanitra ireny. Ary izay ilay voalaza eo. Nitondra an'izany ity lehilahy anankiray ity ho an'ny Elisa. Dia talohan'io tsara fantatrany fa tao Ziklaga nisy karazana hoe fivorian'ny mpanompon'Andriamanitra. Mieritreritra ravana. Amin'izao fotoana izao tsy haiko nanomboka maly angamba ny fivorian'ny mpitandrina eto amin'ny Fpma raha tsy diso fiaonam-be fandinihana ny zavatra maro samihafa izany sy ny fampaherezana sy fiatriana ny hoavy. Dia ohatr'izay ny zavatra nitranga tamin'io tany Ziklaga tamin'ny andron'ny Elisa io. Dia izao rehefa nitondra n'ilay vokatra ilay lehilahy anankiray dia izao hoe nomeny an'i Elisa ilay vokatra. Dia izao ny zavatra nitranga. Vao hitan'i Elisa ito izy zarao amin'ireo olona reo. Ireo zatolahy ireo ilay mpanompon'Andriamanitra. Niaraka nivory mihevitra ny asan'Andriamanitra. Dia ozy ny mpanompon'i Elisa hoe ahoana ozy izy nifametraka an'io eo anoloan'ny zatolahy. Izany hoe ity mofo kelikely ity dia ho apetraka eo dia ozy menatra ozy izy mantsain'i Elisa. Io ve dia ho ampy an'ireo zatolahy eo. Fa ahoana ozy izy Elisa? Omeo ihany hohanina. Fa izao nolazain'i Jehovah ozy ihinana izy ary mbola sisa tsy lany. Ka dia nihinana izy ary mbola nisy sisa tsy lany araka ny tenin'Andriamanitra. Mahagaga io Andriamanitra io tsy miova ho maly isan'io ary mandrakizay. Porofo izany fa tany amin'ny testamenta taloha tenin'Andriamanitra namokisana olona zatolahy ho an'ny anjara atao hoe n'olondrery. Eto kosa Jesosy 5,000 lahy ho an'ny hazandrano 5 sy mofo. Tsy miova Andriamanitra ry havako. Dia rehefa vita izay zavatra rehetra izay nahazo sakafo ny olona, voky ny olona, dia miditra eo amin'ny 450 sy 500 tsika. Resaka mpanjaka tonga hony izany ny olona. Ny tompo mahita hanery an'i Jesosy ho mpanjaka. Eritrereto anie izany hoe raha mamaky tsika raha tsy diso ao amin'ny Isaia ao misy hoe ny alavitry ny hevitr'Andriamanitra mihoatra amin'ny fieritreritra ny olombelona. Miteny izy hoe tahaka ny alavitry ny atsinanana sy ny andrefana, tahaka ny avo ny lanitra sy ny tany. Fa eto ny olona nahita an'izay zavatra noraisina tamin'ny tompo dia io no atao mpanjaka. Ary amin'ny filazantsara araky ny dimy dia miteny izy hoe vakivavy izy ireo. Hoe tena tia tokoa ilay mpaminany. Vakivavy. Ny sarenan'ny saintsika dia izao tsy izay teny rehetra lazain'ny vava dia mitoetra ao anatin'ny fo. Tena vakivavy izy. Fa nagaga dia hoe atao mpanjaka indray hono ny Jesosy. Izao ny zavatra sarenan'ny saintsika. Tsy olombelona no ametraka an'i Jesosy amin'ny toerana ho mpanjaka. Miala tsiny raha miverina tamin'ny fifidianana teo ahako. Raha misy olona te azo toerana dia tsy maintsy mitafatafa amin'izay olona eo amin'ny faritra adidiny izy hoe inona ny zavatra ilain'izy ireo dia inona no ataoko mba azahoaka an'ilay toerana. Ohatrany hoe misy donnant izany. Aza tsy tehitra politika fa misy zavatra indraindray tsy azo ny saina eritreretina mihitsy hoe satria tokony azo toerana ranona sy ranona dia na izao ny foto-kevitro na izao ny tsy foto-kevitro dia ataoko izay mba hidirana eo indray mba azahoako zavatra. Ohatrohatran'izany zany ny zavatra mitranga eto. Izay no mahatonga ny hoe raha sitrapon'ny olona ny hatonga an'i Jesosy ho mpanjaka dia mety ohatr'izay izany ilay izy. Hoe ka izay nanao anao mpanjaka Jesosy izao izany ny zavatra ilainay. Izao tsy ataonao na izao ataonao. Ary ny mahagaga na ny devoly aza dia efa nipropose an'i Jesosy an'io mpanjaka io. Raha naka fanahy azy tany ny efitra ny devoly izany. Dia izao ao amin'ny Mateo 4:7-8 dia izao hoe nentiny nakany an-tendrombohitra Jesosy ozy izy avy dia naseho any azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao sy ny vonahany. Devoly io dia izao nataony izao rehetra izao omeko anao. Izany hoe ianao izany lasa mpanjaka an'io rehetra io raha miankohoka
eo anatrehako ianao. Dia tamin'izay nefa dia namaly Jesosy hoe tenin'Andriamanitra no navaliny, hoe Jehovahandriamanitra ao ihany no izy no iakofanao. Ary izay no apetraka eto amin'ny ty ny fisainan'ny olona hafa fa Andriamanitra manana ny planina hafa. Fa ny planin'Andriamanitra tsy hahatonga Jesosy ho mpanjaka amin'ny fotoana io na eto amin'ity tany ity. Tsy izay ny planin'Andriamanitra fa ny aniraka an'io Jesosy io ho faty eo amin'ny hazofijaliana mba hahazahoan'ny olona tafasaraka amin'Andriamanitra fiainana vaovao. Ka eritrereto moa hoe raha tamin'izay fotoana izay izany no hoe andao anga atao mpanjaka ianao Jesosy, dia sanatria satria tsy izany mihitsy zavatra rehetra ka Jesosy hoe ie, dia tsy ho tanteraka araka ilay planin'Andriamanitra izany ny ahatonga an'i Jesosy eo amin'ny hazofijaliana, satria tsy izay no natongavany. Sarihana ny saintsika fa ny fisainantsika olombelona tompoko tsy hataka ara-tsika ny tian'Andriamanitra atao amin'ny fiainantsika. Ary ao anatin'izany dia mazava ny teny nampilazaina an'i Paoly, J Korinthianina 5:7 manao hoe fa voavoan'i Kristy paska ho antsika, tsy maintsy maty io Kristy io mba hahazahoantsika miala amin'ny fahatezeran'Andriamanitra, mba tonga antsika ho zanak'Andriamanitra. Ary izao na ny mpianatra aza tadidio tsara Mateo 5:22 Petera aza dia niteny an'i Jesosy raha naminambarana io i Jesosy hoe ty za Jesosy eritreretinareo Mesia sy ny tompo sy ny rehetra teny tsy maintsy ho vonoina ho faty. Dia ozy izy Petera sanatria aminao zany tompoko, izy tsy ho aminao zany fa hoanao izy ny tompo, makanesa atovoako ianao ry Satana. Satria ny fisainan'olombelona tsy fisainan'Andriamanitra fa Andriamanitra manana ny fandaharany izay efa natokany ho amin'ny famonjena ny olona. Hifarantsika raha miverina amin'ny loha hevitra ary izao zavatra ao mba hanontaniako antsika dia valio amin'ny sainantsika eo am-pandiniana ny tenantsika. Fanontaniana dia hoe ny loha hevitra aloha mitondra fahavelomana ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Fanontaniana ary dia izao, mitondra fahavelomana ho aniza ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra? Mety samy manana amin'ny valiny tsika rehetra, fa izao zavatra izao no mety amin'ny tianana azy ary sareko ansaitsika. Anankiray voalohany, mitondra fahavelomana ho aniza? Ho ahy ny fankatoavako ny tenin'Andriamanitra. Izay ny valiny voalohany. Ho aniza? Mitondra fahavelomana ho ahy ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Izao ary, toerana manahoana ry havako no misy anao ankehitriny, na mihoatra amin'ny fiainanao andavanandro amin'ny asanao, na maharay aman-dreny ianao eo amin'ny fitezana ny zanaka, na manoloana raha mety misy aretina na zavatra mitranga toy izany eo amin'ny fiainanao. Mety ho very fanantenana, mety ho kivy, fa izao ahoana ozy ny loha hevitra? Jesosy manasa anao hipetraka eo amin'ilay toerana imantso. Matsara n'ilay salamo 3:20 ny vakiana tamin'ny herina, Jehova no mpiandry ahy, mampandry ahy eo amin'ny imantso izy. Mitondra eo amin'ny raha ny fialan-tsasatra izy, mamelombelona ny fanahiko izy, te hanao an'izany aminao io Jesosy io ankehitriny. Dikany hoe mipetraha tompoko dia izao, tsy ny sainao tsony ny vezivezy hoe inona re no ataoko Andriamanitra, ho avy ty ny anohanana, aty amin'ny tany tsy ahitana sakafo aty, inona ny zavatra hitranga? Ho eto eo amin'i Jesosy ny tsy fahantanterahanao, ny olanao. Fa hoanao izy ny Petera voalohany 5:7, apetra ao aminy ny fanahinareo rehetra, izy no miahy anareo. Mahafinaritra anie izany tompoko e. Ianao le efa vizaka iny, ianao efa reraka iny, tsy maintsy izay atao tsony eo amin'ny fiainanao na ny fianakavianao, dia miteny Jesosy mipetra, makanesa, aoka ho tony fa manana izay
hanalana an'izany etaetana sy fitarainanao zany io Andriamanitra io. Fa ho anao izy izao amin'ny Jaona 10 andiny fahasivy ary tena tiako be io tenin'Andriamanitra io ry havako. Hoy izy, izaho ny vavahady. Raha izaho ny idiran'ny olona dia hovonjeny izy. Ka hiditra sy hivoaka ary azo hanina. Io toeran'io tompoko tsy iza fa io ilay Jesosy. Lalana idiranao amin'ilay toerana. Io Jesosy io. Ka raha io Jesosy io no manasa anao, dikan'izany efa manana lakile anao hiditra ao amin'io efitrano io, na io varavarana io, na io toerana io. Ary ny tena mahafinaritra ao dia zao, raha miditra ao ianao ozy izy, hovonjena. Miala ny problemanao rehetra sy izay rehetra manavesatra anao, tonga ao amin'io Andriamanitra ianao. Toeran'Andriamanitra ianao. Ary zao, azo hanina. Ilay zavatra tena fototry ny fivelomanao, ilay iainanao, omeny Jesosy anao io anio. Ary hiditra sy hivoaka. Inona dikan'izany? Olona afaka ao amin'ny tompo. Tsy voageja ninina. Tian'Andriamanitra atao aminao zany. Hisarihana ny sainao. Amin'izay fanontaniana mipetraka izay, ararao ty. Fa eo akaikinao Jesosy. Faharoa, mamaly ny fanontaniana teo ihany. Dia izao hoe, rehefa vita ny momba, dia izao navaniko hoe, mitondra fahavelomana ho an'ny hafa, ny fankatoavana iza, ny fiangonana ny tenin'Andriamanitra. Mahafinaritra be zany, rehefa vita ny momba anazy manokana, mitodika amin'ny hafa Andriamanitra ary iza no ampiasaina. Tsika rehetra reo, le fiangonana, makato ny tenin'Andriamanitra ve? Ny fiangonana. Manana anjara amin'izany tsika ry havana. Fa raha tena amin'ny fiangonan'i Kristy tsika dia izao, Jesosy ny lohany ozy izy. Ary tsika vatana miaraka aminy. Ka raha izany, raha te hitondra fahavelomana ho an'ny hafa tsika dia izao hoe, tokony hanahaka an'io Jesosy io ny fomba fiainana sy ny fomba fataontsika. Hisarihana ny hafa ho ao amin'ny tompo. Raisitsika izay fampianarana ny tompo teo izay, azahoantsika mitaona ny hafa koa amin'ny Kristy. Satria raha ny tompo no nitondra an'izay fomba atao hoe fiasa, raha izay ny ilazantsika azy, fomba fiainana, dia izay ny tokony ho anjarantsika sy ho ataontsika mba azahoantsika mitondra fahavelomana ho an'ny hafa. Zavatra anankiray ary voalohany amin'izany, izany hoe fiangonana mankatoa an'Andriamanitra zao, dia an'Andriamanitra izay hitondra fahavelomana hafa, dia hito ny zavatra voalohany indrindra voalaza eo zany. Andriamanitra ny tompony asa. Jereo anie ao amin'ny andininy ao amin'ny voalohany ao dia hoe, lasa ny ala Jesosy niaraka tamin'ny mpianany niampita ranomasin'ny Galilea. Izy ny tompony fandaharana, izy no mpitarika, fa tsy ny fiangonana amin'ny maha-olona atsika no entintsika hoe dao izao ny ataontsika, izao no atao hoe izao mipaika anaty sy ny sisa. Fa miaika alohantsika fa io Jesosy io Andriamanitra io no tompony fandaharana. Dia inona moa izany no tena fandaharana raha raisina amin'ny ankapobeny? Dia hozy izy Jesosy hoe, izay dia ny asa ataoko no ataoniko io. Inona moa leo asa io? Dia hoe fitoriana ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ary izay no nahatonga Jesosy nitetitety vohitra sy tanàna hanao zava-dehibe ny fitoriana. Aiza ho aiza amin'izany isika, raha hoe tsika izany ny fiangonana androany iantefany io tenin'Andriamanitra io. Faharoa, Andriamanitra ny tompon'ny fanatanterahana. Mahafinaritra anie izany ravako, izy ny tompon'ny asa, mbola izy indray hono ny tompon'ny fanatanterahana. Fa izao kosa, entaniny tsika mianakavy, hitondra izay ananantsika eo amin'ny tompo io. Na mety ho kely io, araka ilay eritreritra teo, hoe mofo dimy ve? Hazandrano mofo dimy sy hazandrano roa? Tsy mahavita inona izany. Fa araka ilay efa nasehoan'ny tompo tamintsika teo, dia izay koa ny ilaina amintsika. Mitondra izay azontsika entina, azahoan'Andriamanitra mamelona olona maro. Ny mahagaga dia hitantsika eo ihany fantany izay ataony. Andriamanitra mahafantatra ny ataony, zavatra mahafinaritra izany. Fa itsika kosa ataony ho mpiara-miasa aminy. Dia fahatelo, io Andriamanitra io nefa tsy tia miasa irery,
fa miara-miasa amin'izay manaiky azy. Mety teny angamintsika hoe zao ve ny toerako. Za nge tsy mba ao anatin'ny birao na ao anatin'ny komity, zany tsy ao anatin'ny sampany. Fa inona zavatra mitranga eto? Zazalahy kely nge ry havako, zazalahy kely ray ao anatin'ny olona 5,000. 5,000 reo lehilahy lehibe reo. Fa ity zazalahy kely. Mba eritrereto ane zany ngamba misy teny hoe inona koa moa ny zazakely io. Nefa dia nampiasain'Andriamanitra ny zavatra netiny io zazalahy kely io. Ho famelomana ny hafa. Nataony mpiombona anjara taminy io zazalahy kely io. Asa raha mba fantatra ny anaran'izy io tompoko, raha fantatra angamba, dia tsy miaikintsika rehetrarehetra hoe zany zazakely zany nge tompoko no nentin'ny tompo namahana ny olona tsy omby 5,000. Manarak'izay, Andriamanitra mitaky fifankatiavana sy firaisan-tsaina eo amin'ny asa fanompoana. Ny zavatra niseho teo no hitarenan'ny saintsika. Fa teo Filipo, mety samy manana ny eritreriny ny Filipo dia vola e, tsisy vola azahoana mividy sakafo an'ireo. Nefa teo koa i Andrea, mety teny angamba hoe ka le resosy saraka kely dia kely. Fa zao dia zao hoe tsy nisy misy teo amin'ny teksta hitantsika hoe mety nisy famaly zareo hoe nenao ranga zao ny anona nefa zao ny tokony nisy tsy nisy an'izany teo. Fa zay le hoe maray saina mifankatia satria Jesosy no tompon'ny asa. Fa maninona virinao amin'ny Efesianina no toko 4 tsika. Soa ihany satria raha zany dia hoe resaky ny lehilahy fotsiny hatramin'izay. Fa eo no misy ny resaka ny fiangonana. Ampatsiahivo ny Paoly isan'andro io amin'izao andro iainantsika ankehitriny izao. Dia ny hoe toetra mampomba an'Andriamanitra telo izay iray nge ireo fifankatiavana sy firaisan-tsaina ireo. Tadidio tsara, tsy haiko oviany pasteur lena nazava teto momba ny telo izay iray. Fa nisy mot maromaro nampiasainy tao, na teny grika na teny maro samihafa. Ao anatin'izany hoe harmonie, misy fifandraisana tsara mirindra ao, misy fifankatiavana ao amin'io Andriamanitra telo izay iray io. Ary izay koa no tiany Andriamanitra hiainantsika zanak'Andriamanitra miara-miasa amin'Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana. Tsy mampaninona izay mety fijerin'ny olona amin'ny sosiete hoe zao io, ihany ohatr'izao, ihany ohatr'izao. Fa Andriamanitra tsy mijery an'izany ry havana. Fa ny fahavononanao hiasa ao anatin'izany planin'Andriamanitra izany, izay ny tena zavatra lehibe. Ary ny tena mahafinaritra dia izao hoe ny ambonin'izy rehetra, tsika rehetrarehetra, ny ray no ambonin'izy rehetra hoy izy. Eo amin'izy rehetra. Izany hoe tsika izao na inona toerana misy atsika dia izao zanak'Andriamanitra isika. Mitovy eo anatrehan'Andriamanitra. Ary tsy misy olona na inona ambonitsika afa-tsy eo Andriamanitra eo. Izaho sy anao mitovy isika eo anatrehan'Andriamanitra. Mety samy hafa ny fijerin'ny olona sy ny fijerin'ny sosiete, fa manana anjara ho zanak'Andriamanitra ianao. Ary tsy misy afa-tsy Andriamanitra no ambonin'izy rehetra. Farany, raha ny tompo no tompon'ny fandaharana no lazaina teo fantan'izay atao. Zavatra anankiray tena tiana avoatra ry havana dia n'izao hoe te hampiorina ny finoana Jesosy. Eo amin'izay zavatra tsy eritreretina akory no iasan'Andriamanitra azahoany manatanteraka ny lalam-pamonjena. Ary izany tsy vita raha tsy amin'ny finoana. Na tonga ny mpianatra fa izay ny teny hoe ampitomboy ny finoanay. Satria izay tsy hainy izao tontolo izao atao izy, hain'Andriamanitra. Sambatra ny antsika ry havana. Sambatra tsika manana an'io Andriamanitra. Tsy mampaninona azy ny tsy fahatakaratsika. Tsy mampaninona azy izay mety eritreritra ny mety ho fananantsika amintsika maha-olombelona. Fa raha itsika no miantoraka eo amin'Andriamanitra io manaiky nipetraka, dia izao tsisy tsy ho tanteraka ny zavatra andrasan'ny tompo amin'ny fiangonana. Dikan'izany dia ny hoe tsy miantehitra amin'ny herintsika isika ry havana. Fa manana an'Andriamanitra nefa kosa matoky fa ilay nandahatra, ilay mpitaridalana no mpanatanteraka. Ary tsy misy izay tsy ho vitan'io Jesosy io.
io mpanjaka io tsy mpanjaka manana fahefana amin'izao rehetra zao fa mpanjaka be famindrapo mba hararoto ry havako raha tonga etonao androany io Andriamanitra be fitiavana manana ny fahefana rehetra io onena antsika ankehitriny onena antsika izy ary te handray atsika faraisina amin'ny finoana ary izay nahatonga ny Paoly izay irariana ho amintsika rehetra reto ny ao amin'ny Korintianina 2:7 isika maha-olombelona antsika sy mahafiangonana izao ahoana hozy izy ny tompo fa hoy izy tamiko izay lazainy Paoly ampoanao ny fahasoavako fa ny heriko dia tanterahana ny fahalemena koa maika sitrako ny herehan'ny fahalemeko mba hitoerany heren'ny Kristy amiko an'Andriamanitra reriny voninahitra amen. Sao dia natanteraka ny anjarany ny amafy.
Ny olona voavela heliko ariavana dia samy manam-para-pahabe maso ny fanekempinony. Andeha hanonona ny fanekempinonina izay raisantsika amin'ny fiangonana maneran'izao tontolo izao tsika ka eo mpitsanganana no anaovantsika izany. Hitsangantsika. Mino an'Andriamanitra raitsi-toa aho, mpanao ny lanitra sy ny tany, ary mino an'i Jesosy Kristy zanany lahy tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virginie, nijaly ranon'ako Ponty Pilato, nombohana tamin'ny hatsojaliana, matika nalevina, nidina tany fiainatsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, petraka eo kavanan'Andriamanitra raitsi-toa, avy any ny viny tsara ny velona sy ny maty, mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsanganan'ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amina. Petraka amin'ny fiangonana. Tonga eo amin'ny fotoana izay ilazana ny raharaham-piangonantsika, ka hitsangana hanao izany ny tompon'anjara. Dia mbola hafaliana trano ry havana no hiarabanantsika tsirairay avy amin'izao alahady farany amin'ny volana jolay izao. Raha misy amintsika no sambany androany vao tonga eto, dia iangaviana izy mba hitsangana mba ho arabain'ny fiangonana. Ny ray aman-dreny mpitandrina moa dia tsy eto antoerana fa nanatrika ny recyclage pastoral izy nanomboka tamin'ny zoma sy omaly ary mbola tsy tafaverina zareo, dia mitondram-bavaka ireo mpitandrina rehetra isika ho amin'izany. Misaotra Andramatoa Antarazafy mahatratra isika nitarika ny fotoanandroany, ary Andriamatoa Tantely Rakotona Nahary nitondra ny afatr'Andriamanitra ho antsika. Misaotra ihany koa ireo rehetra nandray anjara nantanteraka ny fotoanandroany, dia ny tompoany omba sy ampahery anareo mandrakariva amin'izay efa niantsony anareo tsirairay avy. Dia mitohy hatrany ry havana ny fotoam-pivavahantsika isaky ny alahady maraina amin'ny 10 sasany. Marihana moa fa raha araka ny vaovao ofisialy dia tsy miova ny fepetra ho an'ny fiangonana amin'ny fanatanterahana ny fanompoam-pivavahana, izany hoe tsy mila passe sanitaire isika rehefa hiangona. Nefa kosa mitohy hatrany ny fanajana ireo fepetra rehetra momba ny fiarovana amin'ny valanaretina, toy ny fitondrana masika, ny fanasana tanana eny ampidirana, fanajana ny elanelana, sy ny carré familial, ny fisoratana anarana ihany koa dia mitohy hatrany. Raha tsy mahazo mail tsika na fampatsiahivana dia jereo any amin'ireny mail na any amin'ilay WhatsApp efa naovantsika fisoratana anarana tany aloha, dia iny fotsiny klikena satria tsy miova mihitsy ny lien fa iny foana ihany. Dia raha ohatra moa tsika sendra efa nisoratra anarana dia nefa misy tsy fahafahana tampoka dia azadino ny mampilaza amin'ny mpiandraikitra. Azo atao ihany koa raha tsy mana internet tsika ny mandefa SMS na miantso ny larana 06 15 49 41 85, na ihany koa mampilaza amin'izay olona fantatsika afaka antanteraka izany, na ny birao na ny komity ihany koa, dia azontsika antonona amin'izay fisoratana anaran'izay. Mitohy hatrany ihany koa ny fampitanan'ny fanompoam-pivavahana amin'ny alalan'ny Zoom sy ny Facebook, ary ihany koa amin'ny YouTube ho an'ireo izay tsy afaka tonga aty am-piangonana noho ny antony maro samihafa. Ka noho izany ry havana dia manentana antsika hatrany fa tombony ho antsika ny mbola ahafahantsika manatanteraka fotoam-pivavahana amin'ny kalalahana tahaka izao. Na dia betsaka aza ny mety hoe restriction maro samihafa any amin'ny sehatra maro samihafa, ny fiangonana kosa dia mbola manana tombony. Izany manaporofo fa tian'Andriamanitra isika hiaona aminy sy fampiresaka aminy ka hararoty ny fotoana ahafahantsika mantanteraka izany. Ny groupe CSD no dia kona tompon'anjara mandritra ny volana Août. Ny voalohan'ny volana Août
dia misy fanotsiana kely ny voalaza tamin'ny heriny dia hoe culte d'hospitalité fa nisy fanotsiana fa eto ihany sika amin'ny voalohan'ny volana Août dia ny fiangonana no mandray anjara amin'ny liturjia sy manadio ny fiangonana. Marihana kosa nefa fa tsy misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo satria ho tanterahana ny Aix zany ny fahavalon'ny volana Août. Zany hoe ny culte d'hospitalité zany dia amin'ny fahavalon'ny volana Août any Aix village ary isika rehetra dia makany zany satria any ny fampivavahana. Tsy misy ny fampivavahana eto amin'ny fahavalon'ny volana Août. Misy kosa zany ny fandraisana fanasan'ny tompo any amin'io fotoana io. Dia ny fahadimy ambin'ny folon'ny volana Août ny diakona no mandray anjara amin'ny liturjia. Fa 12 volana Août ny SLK. Ny fitombavaky ny fifoazana izay anasana ny rehetra kosa dia isaky ny sabotsy maraina amin'ny valora sasany. Dia miato kely nefa zany amin'ny volana Aogositra no ny antony fialan-tsasatra maro amintsika no mandeha miala sasatra fa mitohy ihany zany amin'ny fidirana amin'ny septambra. Fa mbola misy zany amin'ny sabotsy heriny ny fotoanan'ny fifoazana ka manasa antsika rehetra mba ho avy amin'izany. Ny fivorian'ny komity izay tokony natao omaly sabotsy dia ahemitra ny alakamisy fa 7 ny volana Jolay ho avy izao amin'ny 7 ka hatramin'ny 7 ora. Izany dia ho tanterahana amin'ny alalan'ny Zoom ka aoka samy hiomanao amin'izany sika fa zava-dehibe no hodiniana. La commission technique vous invite à une formation spéciale streaming et diffusion, retransmission du culte par Zoom, Facebook et YouTube, le samedi 31 juillet à partir de 14h, qui se déroulera à l'église. Si vous êtes intéressés, même si vous n'avez pas d'expérience, vous êtes tous les bienvenus. Dia mitohy hatrany ihany koa ny asa fanatsarana eto amin'ny fiangonantsika. Isaky ny sabotsy manomboka amin'ny 7 ora maraina izay any an-tanàna ny rehetra fa mila antsika tsirairay avy ny fiangonana. Toy izany ihany koa ireo izay afaka mandray anjara amin'ny fikarakarana ny sakafo dia raisina an-tanandroa ary afaka manantona ny tompon'andraikitra izay maniry hanatanteraka izany. Tsy adino ihany koa ny misaotra ireo rehetra tonga handray anjara tsy tapaka amin'izany asa izany. Toy izany ihany koa ireo rehetra nikarakara ny sakafo fa Andriamanitra tompoko tsy mba tsy marina hanadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo voninahitry ny anarany. Dia ampatsiahivina isika fa misy ny banque alimentaire maimaim-poana eto amin'ny fiangonana ko aza misalasala manatona ny mpitandrina na ny tompon'andraikitra izay mila izany na koa maka izany mivantana ao amin'ny salle kate. Entanina ihany koa isika izay afaka manolotra mba ho fanatevenana izany banque alimentaire izany. Ho an'ireo izay andohadidy kosa na anao don dia vonatra ny ekipa finance andray izany etsy aoriana. Dia toy izao indray ny rakitra voaray tamin'ny alahady fa 12 ny volana septambra lasa teo. Ny rakitra 345 € et 70 centimes, ezaka hatrany 230 € et 50 centimes. Ny adidy voaray tetsy aoriana tamin'ny alalan'ny chèque na espèce 170 €. Dia izay indray ry havana no vaovao azontsika ambara. Misaotra antsika rehetra ny ainy, ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, ny fiadana kosa ho amintsika tsirairay avy. Tonga eo amin'ny fotoana izay anaovantsika ny fanatitra izao. Ataontsika ny hira 7 sy 300 andininy 1 sy 2 ary 7 ho mandro sorom-panarato. Jesosy tompono mipaky eo maso.
fitsanganana nanaovantsika ny rafaraka amby 700 fanolorana ny lakitra ka ny 13 no ataontsika raiso ny fahaizako. Fiangonana sao dia tonga eo amin'ny fotoana hanaovana ny vavaka fangatahana sy ny zakatrano dia hasaina ny tompona anjara ny tonga ity. Ao amin'ny bokin'ny Nehemia, toko 7 misy ao andalatsoratra masina izao izay vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Mitsangana ka misaora ny tompo Andriamanitrareo mandrakizay. Isaorana neny anaranao malaza, izay voasandratra ambonin'ny fisaorana sy ny fiderana rehetra. Ianao dia anao irery no tompo. Nehemia avana tamin'ny andro ny fotoana ny ainany dia mpitondra kapoky ny mpanjaka. Kanefa voafidy ampijoa anangana ny mandan'i Jerosalema satria rava ny mandan'i Jerosalema. Kanefa na inona nataony tamin'izany fananganana ny mandan'i Jerosalema izany, ny planina rehetra izay tiany natao dia narahan'ny vavaka izany. Tsy misy zavatra vita raha tsy arahan'ny vavaka ary raha ny ao amin'ny bokin'ny Nehemia manokana no jerena dia tena ohatra tsara indrindra azo alaina tahaka i Nehemia satria olona tia vavaka. Ka izany koa antsoina isika fiangonana izany na ina ataontsika amin'ity fiangonana dia miantso antsika tsirairay avy ny tompo anankina amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika. Betsaka zavatra miandry antsika eo amin'ny trano fiangonana ka na inona ataontsika na inona entintsika nimponan'ny tompo dia apetratsika amin'izany ary izy no hatanteraka ny zavatra rehetra satria zava-poana ihany izay ataontsika raha tsy entintsika eo aminy izany. Hivavaka isika to. Saotranao izahay ry Andriamanitra rainay tsara indrindro noho izao fotoana izay mbola omenao anay izao indray ahafahanay manatona anao. Fantatrao ny etaetany fonay tsirairay avy izao izay tonga eto. Eny fa na dia tsy tonga eto koa raha tompo. Nomenao anay ity trano fiangonana ity Jesosy, zavatra tsy takatry ny sainay izany kanefa dia notanterahanao ary dia apetraka eo am-pelantananao ny zavatra rehetra. Apetraka eo am-pelantananao ny fananganana izay rehetra mety ho rava tamin'ity trano ity ary ianao no hanatanteraka ny asa tsara rehetra izay eritreretinay ho tanterahana eo anatrehanao. Mamolavola ihany ny mpitondra tompo fa ianao no aoka hanatanteraka ny asa tsara rehetra izay efa natomboka ao tamin'ity trano fiangonana ity ary ho tanterahanao hatramin'ny farany izany satria Andriamanitra ny fahatanterahana ianao. Apetraka eo am-pelantananao ary amin'ny fikasanay rehetra ary ianao no hanatanteraka ny asa amin'ny lafiny rehetra. Ankehitriny izahay tompo dia mbola mivavaka. Fantatrao ihany koa ny etaetanay tsirairay avy izay tonga eto amin'izao fotoana izao. Manana ady isan-karazany izahay tompo, ianao no mahalala izany adinay izany. Fa ny azonay antoka dia miara mitondra aminay ny adinay ianao satria efa nentinao teo amin'ny hazo fijaliana izany Jesosy. Na aretina izany tompo, na fahoriana amin'izao fiainana izao izany, na tsy fisiana, na inona antony mety antsoina izay rehetra olana mianjady aminay
dia apetraka eo apototry ny hazo fijalianao izany satria ho mora kokoa tompo raha entinay milanja miaraka aminao izany ko mangataka aminao izay aran-kehitriny mba hanamaivana anay satria Andriamanitra tsara loatra ianao. Mivavaka izahay ho ankehitriny ho an'ny mpitondra anay manomboka amin'ny ray aman-dreny mpitandrina izay fantatrao aiza misy azy amin'izao fotoana izao Jesosy. Ianao no mahafantatra ny aminy rehetra fa dia apetraka eo am-pelantananao. Ianao no hanome hery sy tanjaka azy amin'ny azy ny fahendrena, ametraka ny teny ao am-bavany ianao amin'ny fotoana rehetra izay anirahanao azy. Omeo toky izy fanantenana tompo ary azavelo ao kivy raha mety ho kivy. Ianao no ampahery sy mipetraka azy toano hery koa ireo vady aman-janany mba azoto hanoana azy amin'ny lafiny rehetra. Apetraka eo am-pelantananao koa ny mpitondra ny fiangonanay manomboka amin'ny président fiangonana sy ny vady aman-janany koa izany. Ianao koa Jesosy no hanafery izany mpanomponao izany amin'ny azy ny fahendrena, hanolo-tsaina azy mandrakariva mba hitondran'ny vahoakanao koa amin'ny lalana tsara tokony ho diavina. Dia ao koa ireo diakona izay efa nanokana amin'ny fotoany sy ny tenany koa tompo manompona anao. Ianao koa no hanome hery sy tanjaka azy ireo mba hanompony anao amin'ny tahotra sy ny ovitra satria Andriamanitra mendrika izany ianao. Ny vahoakanao tsirairay avy izay tonga eto Jesosy dia azavela ho diso anjara ary ireo izay tsy eto dia ianao no hamangy ny olonao tsirairay avy hanome azy ny fahasoavanao ihany koa. Dia apetraka eo am-pelantananao ary ihany koa ny firenenay izay tsy misy miafina aminao ny zavatra mitranga amin'ny firenenay. Apetraka eo am-pelantananao ny mpitondra anay tompo, omenao ny fahendrena avy aminao mba tsy ho fahendren'olombelona ny hitondran'ny firenenay fa oka ianao no hanapaka ao am-pony mba hahafahan'ny malagasy rehetra miaina am-piadanana ary hamela ny heliky mpitondra anay ianao sy ny heliky ny mpiray tanindrazana aminay satria Andriamanitra mpamela heloka ianao. Ity frantsa izay mandray anay ity koa tompo dia apetraka eo am-pelantananao koa mba ianao koa no hanapaka ao am-pon'ny mpitondra ahafahan'izy ireo manao ny lalàna rehetra koa mba hiadanany vahoaka rehetra izay miaina amin'ity tany ity. Ary aoka ny fahandriam-pahalemanao no anjako eto mba hiadanany olona rehetra izay mivahiny amin'ity tany ity. Ary hitanao koa ny zavatra rehetra mitranga raha izao tontolo izao ny katastrofe naturelle isan-karazany Jesosy izay tsy hain'ny olombelona metrizena fa ianao irery ihany no tompony zavatra rehetra. Ianao irery ihany no ampitsahatra ny zavatra rehetra dia jereo amin'indra fonao reny tany tsirairay avy ireny. Dia ao koa ireo olona azo pahoriana tompo na ny fantatray na ny tsy fantatray dia ianao no mahalala ny amin'izy ireny tsirairay avy. Kely ny fisainanay ary fohy tompo kanefa izay fantatrao fa mahasoanay dia tanterao araka ny haben'ny fitiavanao sy ny famondram-ponao. Izany vavaka izany dia ampiarahanay amin'ilay vavaka nampianarinao hatramin'izay manao hoe rainay eo izay any an-danitra ho hamasinina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao any eny sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meonay nio izay anona sahaza ao anay ary mamelana elokay tahaka namelana izay meloka taminay. Ary aza mitondra nay amin'ny fankapana fa manafahanay amin'ny ratsy fa hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Sotra an'Andriamanitsika fa tanteraka soamantsara izao fotoana izao. Mialohan'ny andraisantsika ny hafatra sy ny tsodrano dia ataontsika ny hira FF 3 andininy voalohany ihany eo am-pitsanganana no nanaovantsika izany. Jesosy Kristo.
tanteraka amintsika ny tsodrano tononona avy amin'ny anaran'ny tompo. Andriamanitra ny fihedanana ny hahamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ataontsika famaranana ny hira fa 13 Voninahitra ho an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina, izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny tompo. Rava amin'ny fiangonana.